for you easy. Falmerabatsika tsirairay avy, falmerabany namana mpanao gazety dia falmerabany namana tanora rehetrarehetra na fety na fotoana amin'ny fanotomety merabany namana tanora rehetrarehetra dia merabany mpiara-miasa rehetrarehetra. Nampiantso anareo mpanao gazety izahay androany ngamba fantatrareo ny fandehan-daharam-pirenena amin'ny ankapobeny dia tsara mba maneho ny hevitray izahay amin'izao fotoana izao ary marina fa andro fialan-tsasatra androany kanefa na hoe tonga marobe dia hisaovana be da be anareo zay. Ny fotoana maro iaho teo ny zavatra tseho nandritra ny fotoana vitsivitsy zay ary isan'ny zavatra vaovao tao anatin'izay fotoana zay ny somary atao hoe fanenjikenjehana maro samihafa ho an'ny malagasy miara-miaina. Ny ninana atao teto amin'ity toeran'ity ny fampiantsoana nareo mpanao gazety anehoanay aloha voalohany indrindra fa mbola mandeha atsakany sy andavany ny malagasy miara-miaina ary eto ny QG raha izy nanokatra ny quartier général voalohany indrindra dia mbola mitohatra amin'izao ka ho famafana ny resaka rehetrarehetra mandalo sy mandeha dia tenanay sy ireo candidat raiky amin'ny 500 dia mbola samy vonona hiatrika ny fifidianana tanteraka ary miandry an'izay fifidianana izay izahay nirina ao anatin'ny fotoana fohy ary ny zavatra miseho tatoato dia maneho ary mampirisika anay no mbola atongavana an'izany fifidianana izany malaky satria manjary misavoritaka ny firenena, misavoritaka ny fiarahamonina ary anjakan'ny atao hoe tsy dia fanarahan-dalàna ary tsy fanarahan-dalàna mihitsy matetika ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Mino aho fa isan'ny zava-dehibe ary ny tsonay anareo ny ihany koa dia enitsika teo ny mikasika ny radio ny Cool FM sy ny Cool TV. Tsy ninitsy ny teny izahay na isan'ny reo olona nanangana ireo station reo kanefa misy fotoana anginana ary misy fotoana tsy maintsy hitenenana. Raha ny fahafantarako azy ny fahafantaranay azy dia tsy misy lalàna lohatra amin'izao manakana olona ilatsaka filoham-pirenena nianana hainao manjeny. Raha ohatra moa misy izay dia azo avoaka ilay izy dia tatoato moa tsika zany efa zatra mamoaka lalàna dia akaingana dia tonga dia azo avoaka izay dia tsy mampaninina anay mihitsy no misitaka ao anatin'ny oronasa io mba ahafahan'ireo mpanao gazety efapolo mahery miasa ao izay tanora daholo miasa ao maneho ny asany atsakany sy andavany satria ny fahitana azy dia ohatrany amin'ny ataoko hoe isany namorona ny hainao manjery ny tenanay no miteraka ny olana ary mampalelo anay fotsiny dia na fanomezana sehatra ho an'ny tanora ary fanomezana sehatra tsy ho an'ny tanora mpiaino sy ny mpiaino rehetrarehetra sy mijery a Madagasikara ihany fa ho an'ny tanora misehatra ny asa mpanaovana gazety itoeran'io kanefa voatsakasakana ary izay fanakatsakana an'izay aveo moa ny misolom-bava manatrika eo afaka mbola manampy amin'ny fanazavana dia be tsy fanarahan-dalàna tao anatiny kanefa hoy izahay hoe atao ajaitsika ihany reo fepetra rehetrarehetra mikasika ny lalàna mba tsy isiny ny atao hoe savorivory eto amin'ny firenena. Savorivory izay fantatra mazava tsara fa irina volena
mba tsy isiny ny fifidianana kanefa zahay tsy hiditra amin'izany fa kosa tsy maintsy miaro tena ihany koa rehefa ilainy zany satria samy manana ny andraikany sy ny didiny dolo eto amin'ny firenena. Tiako marihana dia ny Cool FM sy ny Cool TV alohany ny nandraisanay ary ny natao hoe ny fidianana nyleo licence ny Cool FM sy Cool TV tamin'ireo orinasa nampiasa azy teo aloha ary zay vao ilaza an'ity eto satria ilaina ny mangarahara dia nampiantso ministra ny serasera ny tenako ary misy vavolombelona nanatrika an'izany tao amin'ny brao nantany azy ny mikasika nireo licence ireo ary mamarina na tsia na mitombo na raha-mpanjakana tsara ireo licence ireo zay mivaliny ary mino fa mbola sa afaka amaly izy afaka anatrika mazava tsara amin'ny manaraka satria misy vavolombelona hoe no hoe ara-dalàna ireo satria ny tenako mihitsy nanosony azy gaga nefa zay ty arina lazaina fa hoe tsy ara-dalàna ireo taratasy any ampelantananay mahagaga ihany tsy hiditra amin'ny antsipriany aho iaho satria eo mpisolo vava mahazy tsara satria raha tsy ara-dalàna ahoana moa no ahafahan'ny omda nanao fanarahana tamin'ny Cool FM sy Cool TV ahoana ny nahafahan'ny omerta nanao fanarahana tamin'ny Cool FM sy Cool TV zay membre ao anatin'ny CSA daholo fa tsy ho arina nefa verina ny raharaha dia tampotampoka eo dia hoe akatony tsika samy manala ngamba samy mpanao gazety fa rehefa misy ny zavatra misaoto ireny dia tsy maintsy misy ny atao hoe fampitandremana na hoe mise en demeure samy nahita an'izany daholo tsika rehetra ary zay ny fomba fiasa tamin'ity moa tsy fantatro noho ny fahamaizana ngamba dia tsy nisy zay zavatra zay fa tonga dia nakatony avy eo no lazaina fa hoe fanapahan-kevitra no raisy ny CSA izy io ny tiako marihana ao anatiny eo dia ny CSA dia misy ministera anankiroa ministera ny fampilalam-baovao sy ministera ny fifandraisan-davitra raha ministera ny fampilalam-baovao ny filoha dia membre anatiny koa ministera ny fifandraisan-davitra satria zareo ny manome ny fréquence avy amin'ny omerta ary ministera ny fampalalam-baovao ny mandrindra ny fampalalam-baovao eto amintsika ny laza ny ministre ny fifandraisan-davitra teo amin'ny filan-kevitry ny gouvernement fa tsy nahazo fampandrenesana ary tsy nanatrika velively an'izany fivoriny ny CSA zany mahagaga nefa ny fa ny fanapahan-kevitra raha mamaky ny texte momba ny CSA tsika dia fanapahan-kevitra iombonana ka ny olona zay manome fréquence tsy nanatrika teo akory dia ny resaka fréquence ny lazaina zay natonga ny Cool FM sy ny Cool TV misolo vava nitondrany raharaha teo anivo ny Conseil d'État ary neken'ny Conseil d'État zay fitaraina an'izay ary zay no natonga anazy niverina ny sokatra iniko za mihitsy nanome baiko mandrapatonga ny tany amin'ny hoe azo Conseil d'État ho raisina ve ny fitoriana sa tsy nampijanona azy tamin'ny fotoana iny ny antony dia tsy ilaina savovory eto amin'ny firenena ny tenako tsy eto toerana raha teo ka manjary manahirana amin'ny fiarahamonina fa teo arina moa dia mbola mitoy foana io resaka atao hoe fanenjehana ny orinasa io ary hitantsika ny valiny farany teo ary isorako be da be ny ao amin'ny fitsarana sy ny ao amin'ny mpitandro filaminana fa dia maro tamin'izy ireo ny antsoahana tonga tany velany ary tonga voankeo maraina ny alatsiny satria tsy vokatry ny fombo zareo ny zavatra niseho reny fa betsaka ny teritery maro samihafa lentina nanenjehana nakana ny fanapahan-kevitra reny isorako azo iaho satria misy olona zany eto mahatsapa fa misy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena kanefa dia inina ary terena tsy maintsy tanterahana foana ka izahay ao anatin'izay zavatra zay mbola mampirisika ary manentana antsika mba samy andray andraikitra daholo ary zay no mbola maharesy lahatra anay fa tsy maintsy atrehana ny fifidianana
satria ny fifidianana no ananana an'izay hoe légitimité hiaro any tombotsoany tsirairay avy zay fa raha mbola mijanona ao anatin'izao teteza mihitsy zao tsika zay olo voatendry daholo dia mazava ho azy tsy manana mihitsy zany ny fitsarana zany na hiteny ary hoe ny lalàna dia tenenina amin'ny anaran'ny voaka malagasy satria olo voatendry ny lehibe tsy nandalo légitimité populaire dia tsy miverina mihitsy zany amin'ny anaran'ny voaka malagasy ary zay ny alanjaro tsiny amintsika aminay taminay tokony andraikitra rehetrarehetra izay no mikasika an'izy iny ary manentana antsika tsirairay avy mampalahelo indraindray milaza ny hoe tsy ara-dalàna ny taratasy tsy ara-dalàna n'izao tokony akatona tsy maninona raha ohatra zay ny eritreritra namana sasany fa ny tsara tsipihana fotsiny hoe tsy mitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana tsy mitondra antsika makany amin'ny filaminana akoriny ny toe-javatra toy izany fa mety hitondra antsika ny mety korotana eto amin'ny firenena ka izay ny teny fohy mba tiana eo atao anatiny eo izay dia tsy maintsy mbola mitohy moa izy io nanao ny appel ny mpisolo vava raha vitsy zay appel zay dia ho hitantsika eo toyany fa izay kosa tsy afaka mipetra-potsiny foana ary tsy tokony lainga no entina hikarakarana ny tantanana ny firenena fanamariana farany sy fahatelo farany betsaka ireo haino manjery raha vavy manana nataoriana sy sivy ary mbola mitohy hatramin'izao noa miasa any amin'ny faritany rehetrarehetra tsy fantatro moa fa za sy tena teknisianina manam-pahaizana fa raha mavakina tsara ny texte fréquence vaovao ihany koa zany reny satria fréquence eo amin'ilay toerana no tsy maintsy ampiasaina fa tsy hoe fréquence avy aty Antananarivo ka afaka mandefa direct avy aty Antananarivo reny olona reny inona ny mahasamihafa azy amin'ny hoe rehefa eto Antananarivo mandefa amina fréquence efa misy ary autorisé nefa eo anymbolazaina fa tsy misy mifanomezana fréquence nefa eo andaniny dia any amin'ny faritany afaka manokatra manitatra makany lalàna ve zany voaja sa tsy voaja ao anatiny eo zany ve tsy fampisehoana fa hoe rehefa any amin'ny faritany dia zavatra hafa no afaka atao fa reto andrenivohitra dia afaka nafa ihany koa no atao zay nisany mahatonga anay atao malagasy miara-miainga hoe raha mbola manana toe-tsaina ohatry zany tsika no manao tsy fitovizana amin'ny samy malagasy dia sarotra ny fiarahamonina ary sarotra ny ampilamina ny fireneny ity ka mino sy manantena fa dia samy andray andraikitra talifiny aby azo daholo ny tsirairay avy ary indrindra mba hanao izay ampilamina ny firenena fa tsy vahaolana mihitsy ny hitaritana korotana eto ary mety misy diso eritreritra ny hoe raha tonga ny korotana dia mahita tombony amin'izany izy mety izy manokana mahita tombony fa ny firenena sy ny voaka malagasy tsy tombotsy tanteraka amin'izany fa izay averiberika ihany tsy midika korony fa hoe very tengenam-pody aloha zao tsy folaka fa mandefitra ary tsy mbotry voasambojaza daholo ny olona manaraka ambokony tsy fidiny indraindray tsy azo ararotina nefa zany fa tsy ampilamina antsika menakany zay angamba ny tiana ho ambary natao fohifohy satria fantatro fa andro fety androany mpanao gazety maiky boky le journal mba hamonjy ny tokantrano ihany koa sodra betsaka